Falomerabantsika tsirairay avy-indray tsy tia alakamisy fa 20 volana septambra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny ny fitiavany sy ny famindrampo hatrany ary irina tokoa ny ananantsika fiadanana eo amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavakisika. Ianay tsara indrizindanitro tolotrainao ny dera ny lahasa ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao Tompo izay amin'ny zavatsoa anay, misaotra ihany koa Tompo ny amin'ny fofinaina mahavelo izay avy aminao ary indrindra ny fahasoavanao izay bosako aminay. Anizay teninao izay mity maraina ty dia aoka ny ho ampiky ny fahasoavanao sy ny fitiavanao izahay ka amboaka ny tsara indrindra avy aminao, aoka ireo rehetrarehetra tsy avy aminao esorinao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tombony ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ilaina amin'ny Hébreu 12:2 manao hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fianjanan'Andriamanitra izy. Amen. Tokony kolokolo fankasitrahana mandrakariva ho an'ireo maneho fitiavana amintsika tamin'ny fotoan-tsarotra isika. Mihoatra lavitra noho ny fisakaizana sy eo an'ireo havana sy namana akaiky sy tiantsika indrindra ny fanambaran'i Kristy. Voajanahary ho an'ny fontsika ny kolokolo fitiavana mamy indrindra ho an'ireo nanao zavatra ho antsika na ny arim-pahoriana noho ny amintsika. Mamela ahy hitarika anao akeo amin'ny toerana nanomboana an'i Kristy mba mbeo aminao mba ahafahako maneho aminao ihany koa ilay zanak'Andriamanitra maty ho solonao. Moa ve tsy hamofankasitrahana ao anatinao ny fahitana ny azo fijalian'i Kristy? Moa ve izany tsy hamafa ny fangatsiahana sy ny tsy firahana izay manadombo ny fo sy ny saina tsy hiontsony eo anaty sorona lehibe izay natao antsika? Miasa mandrakariva Satana ilay fahavalon'ny fanahy ka mampiasa an'ireo tetikadiny sy fandrenoany ihany koa. Ny zava-madinika eo amin'ny fiainana no ampitodian'ny fitiavantsika fa sakanany kosa izany tsy antefa amin'ny mandrakizay. Maro loatra ireo izay miaina ao anatin'ny zavatsarotra sy mandeha amin'ny lalana izay mampanantena tombotsoa amin'ny ho avy na dia amin'ny fahamoizan'ny zavatra lehibe tokoa aza no sandan'izany. Mamoy ny fiadanana ankehitriny izy ireo mba azahoany valosoa amin'ny ho avy ary ny fiainana mandrakizay anefa no atolotr'i Jesosy eto mba ho valosoan'ny fankatoavana. Ary raha afohin'ny olona toy izany tombotsoa maivamaivany tany mba azahoany soa amin'ny ho avy, manao ahoana kosa ny tokony hanaovantsika sorona ny fiadanana sy ny fahafinaretana ary ny tombotsoa araka izao tontolo izao mba azahoantsika ny harena tsy manam-paharoa sy ny voninahitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Aza velana isotra ny fitiavantsika n'Andriamanitra sy hanamafy ny fontsika eo anatin'ny tombotsoa mandrakizay ny fanangolen'ny zava-mahafinaritra eto an-tsany. Mpanjino Jesosy, mpanjino izay tsy hitan'ny maso. Avelao Jesosy hitoetra ao am-ponao ary tiavo amin'ny fanahinao rehetra izy. Amen. Iranay tsara indrindra, izany indrindra ny fanirian'ny fonay ny mba ahafahanao mitoetra hanova ny fiainanay. Ampio izahay fa na dia fanirianay aza ny banjina anao sy anana toe-tsaina mijery alavitra ny amin'ny ho avinay sy ny hahasoan'ny fanahinay dia tsy ho vitanay izany satria kely dia kely ny hahafahanay mamita azy. Irinay mandrakariva raha ny fandresenao teo amin'ny azo fijaliana dia miaraka amin'ny fanahinao masina hiasa ao aminay ka atsiarovanay ny zava-dehibe alavitra mihoatra ny zavatra hitanay. Nohona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saru vile
miaro